atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Magnerana n'izao tontolo izao ny fagnahin'ny Tompo ao aminy avokoa ny zavatra rehetra, ary hainy daholo ny karazam-pitenenana. Alleluia. Agnatin'ny fofeno aravoagna sy hafaliagna no iarabagna antsika jiaby izay mankafy magnaraka an'ity toroteny sy fampianarana iarahagna amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Miaraba antsika jiaby tratran'ity alahady ny Pentecôte, alahady mamaragna ny vanim-potoagna ny Pâques, ary ankalazagna indrindrandrindra ny nidinan'ny fagnahy masigny tamin'ny apôstôly sy masina Maria reny tao amin'ny Cénacle. Mankalaza zegny atsika mitalao ny fagnahy masigny ny fahasoavany, agnenika atsika tsaraikaraiky anilo saigna zavatsika, agnamia hery sy tanjaka angovo atsika afantsika mizatriky ny zava-manahiragna amin'ny fiainan-davanandrotsika. Amaisan'ny eglizy loha hevitra atsika amin'izegny dia ny hoe pankahery sy mpagnazava ary mpampiavagna ny fagnahy masigny. Ndao regny isitsika ireo ten'Andriamanitra arosin'ny eglizy ho antsika amin'ity alahady ity, araha ny fampianaragna sy toriteny ray aman-dreny archevêque izany. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Noho ny tonga ny andron'ny Pentekôty dia tafavory tao amin'ny trano anankiray ny apôstôly rehetra, ary tampoka injay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra ny fofofofo mafy ka nahenika ny trano ny toerany, sady nisy lela maro mitarenafo niseho taminy sy nizarazara nipetraka teo ambony tsirairay avy, ka samy feno ny fanahy masina izy rehetra sy niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenana ny fanahy masina azy avy. Ary nisy jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerosalema avy tamin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Noho ny nahare izany izy ireo dia nidodidody marobe ka very hevitra izay tsy izy, fa samy nandre azy ireo niteny ny fiteniny avy izy rehetra. Gaga sy talanjona izy ireo ka vaky nanao hoe, endre tsy avy any Galile daholo va ireo miteny ireo?
ka nahoana ary ty sika no samy mandre azy miteny ny fitendrantsika avy dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita sy ny mponina avy any Mesopotamia, Judea, Kapadosa, Ponto, Azia, Frigia, Pamfilia, Egypte ary ny avy any Libana akaiky ny Sirena sy ny vahiny avy any Roma, na Jody, na Proselita ary ny any Kreta sy ny Arabo. Dia ahoana no samy mandre azy ireo milaza ny fitenitsika avy ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra isika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Dia sarutra tuinuna iaretu simaninuna fanahi pankaeri simamela anau wire dia sautra tuninuna iaretu simaninuna arifanta jauh tuku panampana teni Jesus lai fanari vai angela atanti Fiaruvatena Haniluni saini naina Yano Vanafaza Vanza Anaza Vanila Lakuman Kai Ari Ari Nutanita Marusapana Nani Vainananta Chiare Januma Hatzapizan Koni lala narrativenu Anehanana Angatawa mirani falan Vifidia Taratasy voalohany masinday Paul apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, tsy misy afa milaza hoe i Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Maro samihafa ny fanomezana nefa iray ihany ny fanahy. Maro samihafa ny fanompona nefa ny tompo iray ihany. Ary maro samihafa ny asa nefa iray ihany Andriamanitra zay manao ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Samy omena ny fanomezana maneho ny fanahy izy tsirairay avy mba hahasoa ny be sy ny maro. Fa toy ny maha iray ny vatana na dia maro rantsana aza, sy toy ny maha vatana iray ny ratsambatana na dia maro aza izy, dia toy izany koa i Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra, mba ho vatana iray ihany isika, na jody, na gentily, na mpanompo, na tsy mpanompo, ary fanahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
tsika izy kanandagorary ny fiainatsika izy tegna lalagna famarinagna ndraiky fiainagna tsy misy zanak'olombelo afaka miakatana ranitrany Evanjely masina ny soratan'ny Masindady Joany ao amin'ny toko 20. Ny arivan'ny Paka ilay andro voalohan'ny herignandra, raha nirindrigny ny varavaran-tragno ny voroen'ny mpianatra no ny fatahoragna ny Jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe ombanareo anie ny fiadanagna. No nefa nilazay zany izy, dia nasehon'azy ireo ny tagnany sy ny tratrany ka faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo. Dia indray izy tamin'izy ireo, ombanareo anie ny fiadanagna, tahaka ny naniranoraiko ahy no anirahoko anareo koa. Rehefa nilazay zany izy, dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe reso ny fagnahy masigny, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela, ary izay ho tanagnanareo dia ho voatana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, faly miarahaba antsika menakavy amin'izao Pentekoty izao. Pentekoty manana endrika manokana satria azo lazaina fa ity ny fankalazana lehibe indrindra aorinan'ny Paka ka nafahatsika mankalaza eo anivon'ny eglizy tsiraikiraiky, ka izay no mahatonga amin'laza hoe Pentekoty manana endrika vaovao satria ny Paka tsy mba afaka nankalaza izany isika, ka tsy mahagaga raha mifampiarahaba tokoa isika ary mifanome firansoa mba ho Pentekoty vaovao tokoa ity Pentekoty satria fantatratsika fa ny Pentekoty 50 andro aorinan'ny Paka dia fankalazana ny fahaterahantsika vita batemy, satria mahatsiaro ny nahaterahantsika ho anisan'ny fianakaviana isika, ho anisan'ny mahaolo raika atsika ao amin'Andriamanitra. Ka izao fankalazana ny fahaterahan'ny eglizy amin'izao Pentekoty izao dia fahaterahantsika, ka noho izany faly miarahaba asika tsiraikiraiky vita batemy eo ave eglizy olona velona, ary dia izay tokoa no ankalazaisika amin'izao Pentekoty izao. Ka araky ny averimberitsika matetika ny fankalazana ho atsika dia tsy hoe fahatserovana fosiny anniversaire fa aoka no ny asan'ny fanahy masina, fa indrindra moa amin'izao andron'ny Pentekoty izao izay ibanjinantsika manokana, andaniantsika manokana ny fanahy masina, dia oka
arak'izay voalaza asika zay ny fankalazana ho asika dia sy fahatserovana fotsiny ny zavatra niseho tamin'izay fotoana izay tao Jerosalema, fa no ny asan'ny fanahy masina dia miditra tanteraka amin'ny fiainantsika izay ankalazana izay, zary expérience ho atsika, fa indrindra moa amin'izao Pentecote manana endrika manokana ho isika. Raha tadiditsika tsara, raha nankalaza ny fiakaran'ny tompo any an-danitra isika, ka tamin'izay indrindra ihany koa no nanamasinana nyreo menaka masina sy nanavozan'ny pretra ny toky fanompoana eto amin'ny diocese, dia nilazaisika engany ho Pentecote vaovao ho an'ny diocese izao ankalazaisika izao. Ka raha isika mankalaza sy hoe fahatsirovana fotsiny isika fa fiainana, ka aoka ho atsika vita batemy masiaro an'izao fahaterahantsika amin'ny maha zanak'Andriamanitra atsika, maha fianakaviamben'Andriamanitra, maha olo raika asika amin'Andriamanitra, engany ho Pentecote vaovao sika tokoa, zany hoe araky ny naverinderitsika tamin'izay ho départ vaovao ao arinan'izao confinement fioboana izao. Ka noho izany amin'ny maha Pentecote azy dia maniraka sika tahaka ny nanirany Jesoa an'ireo mpianatra. Zay zany ny tapany voalohany aoka ho sapasika fa fanirana izao fankalazana izao, ka oka oeve missionnaire vita batemy iraina anorina eto isika, iraina ho tabernacle velona izara ny famindrapon'Andriamanitra, ka zary génération manorina tokoa isika mamafy fiadanana sy fanantenana. Ka izay no ho sapasika ary amin'izao départ vaovao Pentecote ankalazaisika ary izay tridiome izay dia nanampy asika hiditra amin'izay départ vaovao izay. Ka okary araky ny avy nilazaisika ihany koa ny vokatry ny fanavotany Kristy nandresy ny rasy rehetra ary nandresy ny fahotana izay nangeza asika, ary indrindra ity coronavirus ity dia faharena vaovao sika, ary zay ny dikany hoe Pentecote. Zay zany ny tokony ho sapasika faharoa koa mba ho tanteraka tokoa manko ny maha missionnaire asika, de oka olo mba hovao isika vokatry n'izao fankalazana ataosika amin'ny Pentecote izao. Ka mitaky fiovampenitra mahery vaika izay, ary zay raha teo moa no asan'ny fanahy masina milaza miara-mahita manko isika fa maro ny zavatra potika no ny etraketraka ataosika olombelona, ary vokatry n'izay averimberitsika matetika izao coronavirus izao. Ka io no ampenarin'ny Papa amintsika amin'ny Laudato Si, ary dia sady namarana atsika tamin'ny alahady lasa teo no fanirana ihany koa no nataon'ny Papa, zany hoe nolazainy fa tsy ampy ilay herinandro nandinisika sy mivavahantsika mikasika an'izay hoe mila fiovampenitra mahery vaika, fahirana vaovao isika hialantsika amin'izao zavatra maro manangeza asika vokatry ny etraketraka asika eo anivon'ny zavaboary. Ka ray taona ozy izy no omeny, ary antsoiny isika aza anao fifaninanana masina, anao fanamby masina miaraka aminy, ka anatanteraka zavatra sasasasany, ary de isika hiezaka anao an'izay amin'ny alalan'ny diocese maiso. Ka tonga sika zany hiditra amin'ny fiainam-baovao, ary izay mampiditra asika amin'ny lafin'ny fahatelo ny asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina dia vokatry ny Pentecote zany anova ny fo amampanahy isika raha avela sika izy hiasa ao amintsika, ary de zay no antenaisika fanahy masina
mpanavao manavao ansika amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary mba fanahy mahaolona tokoa no entisika mifandray amin'ny zavaboary, zany hoe fanahy fahendrena araky ny fahendren'Andriamanitra ka sy sanatria anisakisaka asika anapotika ny zavaboary ka raha miezaka isika miala amin'izay fanapotehana izay fa mandavorary mikolokolo ny zavaboary manatsara ny fifandraisasika azy dia iova tokoa io zavaboary io ka miatsara araky narian'Andriamanitra azy, ary zay ny vocation sika ikolokolo anatsara zay cadeau lehibe nomen'Andriamanitra sika de io zavaboary io zay ny kolokoloan'Andriamanitra araky ny tantarany fahariana hitan'Andriamanitra fa sara zany, ary rehefa tena vita ny zavadrehetra dia nomen'Andriamanitra cadeau ho ansika ka anjarasika amin'izao no mamerina n'izay asarany zavaboary zay, ary zay ny atao hoe diocèse vert, ary zay no afatra ny papa amin'izao taona natokany amin'ny Laudato Si zao mba hanampy asika tokoa amin'izay fahariana vaovao zay. Ny sara asongadina koa zany ary vokatry n'izay amin'ny fampianarana faefatra dia izay hitasika amin'ny vakiteny voalohany rehefa miatsara tokoa ny fifandraisasika amin'ny zavaboary vokatry n'izay fanahy manavao izay, dia io fanahy manavao io ihany koa hitasika ao amin'ny vakiteny voalohany no fanahy mampiombona mahiray asika, ary io no zavatra tena ilaina amin'izao fotoana izao, fandrindra raha te handresy an'ity arety mandoza ity isika dia mila ny firaisankina, mila ny fiombonana, ary zay no asan'ny fanahy masina besaka no manontany hoe ahoana no ahafantarana ny asan'ny fanahy masina. Izy le nilazaisika teo tamin'ny voalohany, manavao izy manatsara, ny asan'ny faharoa koa dia mampiombona, ka zay mampisaraka rehetrarehetra zany dia fantary fa asan'ilay rasy, ary dia izay nitasika amin'ity coronavirus ity, na ny fifampariabana azy efa niova amin'izao, ary na ny tava ny saora efa sy hita isony amin'izao, ary ny elanelany no napitraky nyity coronavirus, ka izay no mahatonga antsika milaza hoe asan'ilay rasy io, ka raha tiasika dia oka iosokafasika amin'ny fanahy masina ny foa mampanahy isika dia ovan'Andriamanitra ny fifandraisasika samysika enosika raha ao amin'ny vakiteny voalohany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 ndrenesika teo ny ireo zay nanatrika teo no ny asan'izay fanahy masina mampiombona izay dia nandray ny tenin'Andriamanitra araky ny fiteniny avy, sy hoe nisy dikateny simultané na hoe ipierana na ny fitenin'ireo foko ireo, fa ny fony izy ireo no novan'Andriamanitra ka niova nahasapan'izay tenin'Andriamanitra izay, ary zay no ambarany Deutéronome, enoy ry Israely, ary zay no naverimberiny ny fanahy masina rehefa natao batemy i Jesoa, raha niova tare tany tendrombohitra i Jesoa, enoy fa zanako malala io, ary mieno ny fon'izy ireo, ka iny fiainona iny no finoana, ary iny no nanokatra azy ireo. Ry kristianina hava malala, aokary hanokatra ny foa mampanahy sikisika, ahay hiaino ny tenin'Andriamanitra, ary zany no ezaka efa nataosika isaky ny eglizy kely, ka sy hoe nahay ny fiteny rehetra i Piera ka nanao dikateny, fa
nazava tamin'izy ireo ny sitrapon'Andriamanitra ka izay natonga azy ireo ho ny bebaka ary dia izay nivokatry ny fanahy masina, izay nivokatry ny fiavozana, izay ilay nilazaisika hoe Pentekoty vaovao irisika. Ary io ihany koa no mbola ampianarin'ny masindahy-Paoly amin'ny vakiteny faharoa izay vokatry ny fanahy masina enisika fa ampianariny i masindahy-Paoly ho ao amin'io vakiteny faharoa io ao amin'ny taratasiny ny Korintianina fa noho ny vokatry ny fanahy masina, vokatry n'izay fiavozana izay dia mivelona tahaka ny Kristy isika. Raha tiasika tokoa izay fiombonana izay, raha izay firaisankina dia sy maintsy misy ny fahafoizana. Ka na maro samihafa aza ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina dia iray ihany ny fanahy masina satria mahay mifampizara, mahafoy, manompo ary zay ny vokatry n'izay fanahy masina mampiombona. Ilay fanahy mpanavao dia maniraka asika ahafoy ary zanak'Andriamanitra isika. Ka io ihany koa no antitraterin'i Jesoa ao amin'ny evanjely ka aokary ivelomansika izay vokatry ny fanahy masina eo amintsika izay. Isika moa matetika no manontany hoe ahoana ny famantarana. Ny famantarana ho isika dia ny fanahy mampiombona antsika eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ka izay indrindra ry kristianina havana, aoka isika fantatra fa sy mampikombona koa ny fanahy masina. Lay fanahy mampiombona sy mampikombona fa maniraka asika, izany hoe araka nylazaisika teo am-pendohana, maniraka asika ho eo ve ny fanahy masina, ho eo ve misionera ka izara ny fitiavana sy ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fifamelan-keloka. Anjaratsika ary amin'izao fotoana izao no maneho lay afatra ny Jesoa ao amin'ny evanjely, raisy ny fanahy masina, ny fahotana izay avelanareo dia voavela ary izay hotananareo dia voatana. Ny dikan'izay dia sy maintsy mizara ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka isika. Raha tiasika tokoa moa ho isy izay fiadanana izay, raha tiasika tokoa ho isy ny asambarana eo amintsika dia sy maintsy mizara ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka isika eo anivon'ny fiainansika andavanandro. Ary dia tanteraka an'izay ny atao hoe Pentekoty vaovao. Pentekoty vaovao izao Pentekoty 24 izao, ao anatin'izao ady amin'ny coronavirus izao, raha miaiky isika fa manavao izay fanahy masina izay ary fanahy mampiombona izay fanahy masina izay ary fanahy izay maniraka asika izara ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka izay fanahy masina izay. Fanahy masina izay ankalaza isika araka ny laza isika ny fankalazana ho isika sy hoe fahaserovana fosiny, fa noho izay asan'ny fanahy masina izay dia ivelomasika izay ka engany ny fanahy mpankahery, mpanazava, mampiombona antsika tokoa. Ry Jesoa Tompo, misaotranao zahay noho ny nanomezanao anay ny fanahy masina, ka engany ny afin'ny fanahy masina anapotika sy andoro ny rasy rehetra, fa indrindra ity coronavirus ity, indrindra ny fitiavatena, ny avinavina ny fialonana, aoka kosa ny afim-pitiavanao, ny afim-pitiavana atolotra ao anay sy ny menao anay ireidrehetra tokoa, ka maniraka anay ho eo ve misionera
vita batemy ka mizara ny famindraponao eo manodidina, omeo anay tokoa ilay aim-baovao entiny fanahy masina, ilay hery vaovao ahafanay mitory ny hafalian'ny baka ka ho zary-pamafy fiadanana sy fanantenana izahay ao anatin'izao tontolo manodidina anay izay azo lazaina fa rakotra, izay sy hitanay ny lalakombana ka ianao hitarika anay satria lalana sy fahamarinana ary fiainana ianao ka mpio ary zahay ampizoro an'izay fahamarinanao izay, ampizoro an'izay fihavananao izay entan'ny fanahinao masina izahay ka ho tena ho vavolombelonao tokoa ho hatramin'ny fahafoizana ny aina azy. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.